Amen. Dia miarahaba antsika rehetra indray ry havana aminaran'i Jesosy Kristy ampitomboana amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy ary koa ny firaisana amin'ny fanahy masina. Hivavaka fo isika hametrahantsika ny fotoana ifampiarezantsika indray androany. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao amin'ny sitraponao, misaotra anao amin'ny fitiavanao, misaotra anao amin'ny famindramponao isan'andro. Fa menao anay ny aina, menao anay ny hery, tanjaka, fahasalamana, ary indrindra tanterahanao izao fotoana izao, ahafahanay miresaka, ahafahanay mifampahery, mifampizara ny sitraponao indray. Ka dia ondreo ny lanitra ao, ampidino ny fahinao masina, aoka tsisy tanteraka fa tsy ny sitraponao eto, aoka tsisy feonay fa tsy ny feonao, aoka tsisy ambara fa tsy ny teninao irery ihany. Ka dia mitenena araka ny fombanao Jesosy Kristy, ary fanahy masina mamenoana tsirairay avy niza miaino sy manaraka izao fampaherezana izao. Dia aminaran'i Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika mitoy ny fanazavana, fampianarana, fampaherezana ataontsika. Ny apetraka aty ambolohany sady angambany ny lohateny ahafahantsika mifantoka. Mila zany tsika mifantoka tsara satria isy tenin'Andriamanitra hovakiana lavalava ahafahantsika mahafantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra fa menanao zany menantsika aty ambolohany ny atao hoe lohateny, azo atao hoe lohateny na famezana ny fampianarana, fampiarezana izay zaraina androany. Dia toy izao hoe aza iomezana ny hafatra avy amin'Andriamanitra, na aza iomezanao ny tenin'Andriamanitra tonga aminao. Aza iomezana ny hafatra avy amin'Andriamanitra na aza iomezanao ny tenin'Andriamanitra tonga aminao. Ao anatin'izay koa dia mety afaka tenenina koa hoe aza iomezana ny tenin'Andriamanitra zarain'ny mpanompony aminao. Zarain'ny mpanompon'Andriamanitra zany, misy mpanompon'Andriamanitra tonga miteny ny sitrapon'Andriamanitra, mizara ny tenin'Andriamanitra, dia iomezanao satria heverinao fa olon-tsotra iny na mpanompon'Andriamanitra tsotra, fa matetika ny tenin'Andriamanitra dia tonga amin'ny fomba samihafa. Ka dia izay zany no ametrahantsika ny tenin'Andriamanitra ifampizarana androany, aza iomezana ny hafatra tonga aminao amin'ny tenin'Andriamanitra ny sitrapon'ny Tompo zany. Efa avy eo lazaintsika ilay hafatra fa hovakintsika zany ny tenin'Andriamanitra, raisintsika ny eo amin'ny Genesisy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo no vakintsika. Azafady. Genesisy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo vakiana aminaran'i Jesosy. Ary ny Tompo dia niseho tamin'ny Abrahama teo amin'ny kazo terebita Mamre, ary nipetraka teo am-baravarany laina izy. Raha nafana ny andro, dia nanompo ny masony izy ka nijery, ary indreo nisy telo lahy mijanona teo tandrifiny. Ka noho nahita ireo izy, dia niala teo am-baravarany lainy ka niazakazaka hitsena azy. Dia nakohoka tamin'ny tany ka nanao hoe, Tompo, raha mahita fity eto imasonao aho, masina ianao, aza dia mandalo ny mpanomponao. Aoka angalana rano kely ianareo, anasana ny tongotrareo, ary aoka mba hiala sasatra kely eo ampototry ny hazo azo ianareo, dia aka mofo kely aho, ataonareo ody ambavafo. Ary rehefa afaka izany, dia andeha ihany ianareo, fa tonga aty amin'ny mpanomponareo ianareo, aroy izy telo lahy, ataovy ihany araka izay nolazainao. Dia nandeha faingana Abrahama nakany anday tany amin'ny Sara ka nanao hoe faingana, maka koba tsara toto iny telin'ny famarana, dia fetafeto tao ka ataovy mofo. Ary Abrahama kosa niazakazaka nakany amin'ny omby, dia naka zanak'omby tanora sady tsara no nanolotra azy tamin'ny ankizilahy, dia lasa faingana izy amboatra azy. Ary Abrahama naka ronono mandry sy ronono
ary ilay zanak'omby efa namboariny dia nasarony narosony teo anoloan'izy telo lahy ary nijanona teo anilany teo ambanin'ny hazo izy dia nihinana izy telo lahy. Ary io izy telo lahy tamin'ny Abrahama aiza Sara vadinao, ary hoy kosa izy indro ao anday izy ary hoy izy iverina aminao tokoa aho raha avy ny taona toy izao ary indro anana zazalahy Sara vadinao. Ary Sara nandeha izany teo am-baravaran'ilay izay teo ivoan'ilay miteny. Ary Abrahama sy Sara dia samy efa zoky olona ka nandroso fahanterana. Ary efa nitsahatra tamin'ny fomba-behivavy Sara. Ary Sara dia niome anakapo ka nanao hoe moa mbola anana hafaliana ihany va aho rehefa tsantsantotra toy izao sady efa antitra koa i tompoko lahy. Ary ny tompo tamin'ny Abrahama nahoana no niome Sara ka nanao hoe hiteraka tokoa va aho kanefa izao efa antitra izao, fa moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'ny tompo va? Ary amin'ny fotoan'andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao aho ary Sara anana zazalahy. Dia nandà Sara satria natahotra izy ka nanao hoe tsy niome aho tsy akory fa hoy ilay niteny tsia fa niome mihitsy ianao. Izay ny tenin'Andriamanitra ifampizarantsika. Raha araka ny lohateny izay niraisintsika zany dia miverina matetika teto mihitsy hoe tsy niome tsia fa tena niome, dia niome Sara, niome. Tena ohatrany hoe azo atao raisintsika ny fototry ny fampizarana androany hoe aza iomezana ny hafatra na ny tenin'Andriamanitra tonga aminao. Sara nataontsika ohatra eto fa ny tenin'Andriamanitra, betsaka ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny tonga miteny manambara ny sitrapon'Andriamanitra, indrindra amin'izao zavatra miseho ety amin'izao tontolo izao dia ny tenin'Andriamanitra tonga izay tsy zaraina firy intsony dia hoe ho avy Jesosy Kristy miomany ianao miambena, amboary ny fiainanao. Zay zany no tena hoe hafatra ho lazaina. Ho avy Jesosy Kristy miomany ianao mibeba. Jesosy Kristy Jesosy Jaona Mpanobatisa raha nanomboka ny fitoriana filazantsara efa nilazaina teto zay dia zay ny teneniny mibeba ianao fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Jesosy koa nanao izay tamin'ny voalohany ary izay koa nandrahan'ny mpianatra rehefa nitory ny tenin'Andriamanitra ireo mpianatra hoe ndana torio fa efa mby akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Efa akaiky Jesosy efa hiverina ao amin'ny raon'ny lanitra izy dia mila mibebaka tsika, mila miverina amin'ny tompo amin'ny fahamasinana, amin'ny fahamarinana fa nagabeazan'ny olona dia imezan'ny olona satria olon-tsotra iza koa iny olona iny raha ohatra hoe mivanginy fanamasina izy amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny fahitana, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia amin'izao fotoana izao ny olona rehetra dia miome satria mampime ohatrany hoe zavatra tsy hisy zany ary zavatra tsy ho tanteraka. Any amin'ny Mateo 5:20 moa zany dia miteny hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho avy amin'ny fotoana tsy ampoizina ny tompo ary efa akaiky izy. Jesosy rehefa niteny tamin'izany efa mby akaiky mampiomana ny olona foana ankoatra ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra rehefa niakatra izy dia tena tiany, izay moa zany tena tiany Jesosy hoe mba hita ny voninahiny tsika any an-danitra. Iza ny hita ny voninahiny dia ny olona ny masina ihany ozy izy no ahita ny voninahina no hiakatra any an-danitra. Velona kely amin'ny soratra ny tantara izay nivakiantsika teo amin'ny Genesis 40. Hitantsika zany teto fa niseho tamin'ny Abrahama i Andriamanitra. Raha vakiana kely eo aloha ao amin'ny Genesis 7 dia mahagaga fa vakiantsika ny 1:1 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary rehefa 770 taona Abrahama dia nisehon'Andriamanitra
izy ka nitenenany hoe izao no Andriamanitra tsy toa mandehana eo anatrehako ka aoka ho tsy misy tsiny ianao fa izao ihany, izao anao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao ary hamoaro anao indrindra. Zay zany ny fanekena na ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Tamin'ity ny anaran'ny Abrahama mbola hoe Abrahama, mbola tsy misy an'ilay Abrahama zany. Ao anaty fonosana kely io Abrahama io le hasy io ha, dia niteneny koa hoe Saraha. Io ny atao hoe ny fofonain'Andriamanitra amin'ny hébreu moa zany io ha io io le hoe na Yesoa, Masia, io le fofonaina. Le fofonaina, Andriamanitra mihitsy nanome fofonaina tany amin'ny Genesis nametraka ny fofonaina tamin'ny Adama. Dia io le ha io zany tamin'ity zany mbola tsy nanome an'le novan'Andriamanitra ny anarany. Misy mbola ho hazavaina io mbola ho ampianarina antsika fa ny hoe maninona no novan'Andriamanitra ny anarany ary maninona no masinany io, satria hatramin'ny nanovan'Andriamanitra ny anarany Abrahama ho Abrahama, nanaovany fanekena zany, misy fanekena natao koa teo, misy raha latsaka tao natao nitenen'Andriamanitra hoe atao foraina ny zazalahy, dikan'izany nisy raha latsaka, misy fanekena zany ny fanekena taloha nataon'Andriamanitra nanova anarany izy misy raha latsaka natao amin'ny famorana, fa ny fanekena vaovao izay fantatsika amin'ny maha-kristianantsika dia Jesosy Kristy no nitondra ny fahotantsika nandatsaka ny rano teo amin'ny hazofijaliana ary izy no efa nanolotra ny ainy, tsy maty izy fa nitsangana tamin'ny maty ary fantatsika kristianina fa izy dia efa niakatra any an-danitra. Dia izay fiverenana izay no lazaina amin'izao fotoana izao hoe hiverina ny tompo, ho avy Jesosy. Rehefa miteny hoe ho avy Jesosy izao no andro farany tsy farandro, averina foana hoe farandro zao dia tapitra tampoka teo fa andro farany efa mamaraparana ny andro hiverenan'ny tompo ary izy ho avy amin'ny andro tsy hampozina, tsisy mahafantatra an'io andro io izy afa-tsy ny ray ihany. Fa rehefa miteny izany zany ny mpampon'Andriamanitra dia miomeny ny olona. Teto dia hafa indray ny fomba nisehoan'Andriamanitra. Teto tao teo izy no niteny dia nanao fanekena hoe tena ohatran'ny resaka tamin'ny Abrahama mihitsy. Fa teto ahoana indray ny fomba nisehoany. Rehefa mipetraka teo amin'ny lahiny teo zany Abrahama, hoe nafana be ny andro, dia nanompo ny masony izy ka nijery ary indreo nisy telo lahy nijanona teo tandrifiny. Hoe Andriamanitra miseho amin'ny alalan'ny olona indray zany, anjely moa zany eto. Eto zao anjely ny filazantsika anazy fa raha ny filazan'ny soratra ten'Andriamanitra eto dia nisy olona telo lahy. Indreo nisy telo lahy, tsy niteny hoe nisy anjely fa olona telo lahy zany hoe matetika ary fomba fisehoan'Andriamanitra koa ny miseho amin'ny alalan'ny olombelona. Hoe manambara hitondra ny hafatra hitantsika tsara fa ny hafatra nomeny nentin'ireo anjely ireo, nentin'ireo olona ireo, indrindra amin'ity fikarakarana ity zany ho raisintsika eo moa zany hoe ny fikarakarana Abrahama efa nahazo an'ilay anarana vaovao izy teo, efa nahazo fanekena vaovao mihitsy, izay mahatonga ny hoe rehefa tafaray amin'ny tompo ianao, nahazo fanekena amin'ny tompo ianao dia miseho aminao foana izy izay ilay hoe mifankazara amin'ny tompo isika dia hiadana. Rehefa mifankazatra aminy dia nomeny anarany vaovao nanolotra ny tenantsika amin'Andriamanitra dia tonga indray izy niseho. Mbola misy eo liana kely ao mbola miady hevitra amin'Andriamanitra mihitsy Abrahama raha voatoizantsika ny famakiana fa ianao zao ny ampirisiko mamaky izany nanomboka amin'ny 140 dia tena miady hevitra amin'Andriamanitra mihitsy Abrahama mba tsy hampitehana ny Sodoma. Fa niraisintsika eto hoe ilay izy telo lahy nitondra hafatra, zany hoe miseho manana ny fomba ny Andriamanitra hitenenany amin'ny olona amin'ny fomba samihafa zany. Fantatsika tsara teto zany fa i Abrahama nahita an'ilay izy telo lahy dia nikarakara. Izay ilay hoe nahazo fahazarana efa natsoan'Andriamanitra Abrahama, ny tantaran'ny Abrahama hatrany am-boalohany tany. Efa mifankazara tamin'Andriamanitra izy dia mahatsapa koa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia efa mitoetra ao anatinao ny fanahin'ny tompo
Araka ny teny Jesosy eo aminareo mandrakariva ao anatinareo fa n'Andriamanitra no mino anao dia tonga dia fantatrao mihitsy hoe tia olona avy amin'Andriamanitra ty fa tsy mpamitaka ary olona tsy mpandainga tsy hamitaka anao na milaza fa hoe mitondra ny tenin'Andriamanitra ary ny ankabeazany dia misy mitady hamitaka sy nangolo ny olona fotsiny. Fa ianao rehefa tena tavaray amin'ny tompo, indrindra ho antsika kristiana zany mba fantatra hoe inona marina ny tenin'Andriamanitra tonga amintsika dia omeny amin'ny fomba tsy takatry ny saina olona ianao miara-miasa, miara-mivavaka, miara-manompo miaraka aminao ahafahany mampiseho ny voninahiny ary itenenany koa zany amin'ny fomba neto zany. Dia teo zany no teto moa zany niezaka mihitsy Abrahama mba hikarakara sy nitazona ireo olona ireo hisakafo sy hijanona kely tao aminy teo. Raha ny fikarakarana ny vahiny eto dia mbola ao anaty fonosana ihany koa hoe ny vahiny mety tsy tsapanao, mety efa tsapanao ihany koa misy araka ilay teny teto hoe arakaraka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra no ahafantaranao hoe vahiny avy amin'Andriamanitra ve sa tsy avy amin'Andriamanitra. Fa amin'ny ankapobeny ny vahiny mandalo natandrina tamin'izany fotoana zany na ankehitriny aza jerena fotsiny. Eto zany rehefa tsapanao ny olona anankiray mandalo eo aminao ka tena ao anatin'ny faharerahana raha misy zavatra azo zaraina ihany ianao dia aza misalasala mizara izay anananao amin'ny mpandalo, indrindra fa hitanao fa reraka sady fantany hoe olona mandalo tsy manan-koanina, tsy hisy rano sotroina akory ka takizay koa tsika zany ao anatrehan'ny mpiara-monina izay hitantsika isan'andro. Aza jerena fotsiny raha hitanao fa noana sy mangetaeta reny. Iraka nataon'ny tompo raha teo moa zany fa zany hozy izy hoe zany hozy izy natao mpianatra hoe tahaka ny nataonareo tamin'ireny majinika ireny ihany no ataonareo amiko. Dia raisintsika ry amin'ny andiny fahaenina dia nandeha faingana Abrahama nakany anday tany amin'ny Sara ka nanao hoe faingana maka koba tsara toto hiteny famarana dia fetafetao ka ataovy mofo. Eto zany Abrahama dia mbola mikarakara hatreto fa sady miazakazaka anankiry amin'ilay olona telo lahy izy hoe mijanona niresaka teo aloha dia mbo nanaiky ilay olona dia indray izy niazakazaka nakany amin'ny vadiny hoe nakany amin'ny Sara sy tany amin'ny mpanompony. Avy eo zany niteny hoe maka dana manamboara mofo, dana manamboara amin'ny omby akao ronono. Zay zany ilay olona mifankazatra amin'Andriamanitra matetika ohatran'ny hoe misy ny atao hoe mpanaradia koa. Io zany mahatonga antsika hoe mila zay ny ankabeazan'ny olona mihome ny tenin'Andriamanitra dia ilay mpanaradia matetika ihany koa. Misy ny efa heverina fa izy no mpanompon'Andriamanitra, izy no mitantana anay eto dia izy ihany no tokony hiteny, aleo izy ny hanome baiko. Fa ny ankabeazan'ny olona dia mandray ihany hoe andraso izy ho tonga fa ty ataovy zao nataonareo izy ny mpitantana eo amin'ny mpiara-mivavaka dia izy zany no ekena dia manaraka fotsiny ny ankabeazan'ny olona fa tsy mandray ilay tena tsy mahita. Zay moa zany izy hoe tsy mahita ilay tena fahasoavana, izy ilay tena fahasoavana izy telo lahy. Ary ny fantatsika raha mamaky any foana tsika andin'ny fahasivy aminaran'i Jesosy hoe aroa izy telo lahy tamin'ny Abrahama aiza Sara vadinao, aroa kosa izy indro ao anday izy. Zay zany no tokony hialantsika ankehitriny. Zay anisan'ny mety himenao hoe ahoana indray koa zany toriteny na hoe fampianarana nataon'ny rahalahy zany. Aza ho isany mijanona ao anday foana. Dikan'ilay mijanona ao anday zany dia tonga ianao dia anisan'ilay mikarakara eo amin'ny fiarahamonina, fiaraha-mivavaka indrindra. Fa misy ny olona izay karakaraina na misy ny olona izay rehefa hoe tonga dia izy no raisina tokony hoe omena lanja. Fa na ao anatin'ny zay zany ny endrika anankiray fa tokony hisany
ho hitan'Andriamanitra ianao. Ny anankiray koa hoe na mijanona ao amin'ny lay ary ianao. Zay koa zany le ao anatin'ny fanompoana. Mila mijanona ao anatin'ny fanompoana raha tsy ampy ny finoanao dia aza miala tao ianao fa raiso miara-miasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany dia ezao handray ny tenin'Andriamanitra fa ho tonga aminao koa ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa tonga aminao ny tenin'Andriamanitra tsisy tsony le lanelana ho hitantsika eo fa tsy misy tsony le lanelana amin'ny hoe Abrahama sy Sara rehefa tena tonga ny tenin'Andriamanitra fa tonga dia mivantana amin'ny Sara le tenin'Andriamanitra. Andininy 10 amin'aran'i Jesosy ary hoy izy: hiverina aminao tokoa aho raha avy ny taona toy izao ary indro hanana zazalahy Sara vadinao. Eto zany le mpanompon'Andriamanitra Abrahama nahazo an'le teny. Nefa le mpanompon'Andriamanitra izay ao anatin'ny lay, ao anatin'ny fiaraha-mivavaka dia Sara zany, ary Sara nandeha izany teo am-baravaran'lay izay teo ivohan'ilay teny. Zany hoe matetika tsika koa zany rehefa ao anatin'ny hoe fantatsika tsara ny nahazo an'i Sara koa moa teto zany. Rehefa ao anatin'ny fahalementsika, ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny tsy fahantanterahana dia miafina menatra an'Andriamanitra indraindray lasa mitsoaka vao maika mitsoaka an'Andriamanitra. Amin'izay Satana dia tsy kely lalana vao maika manararaotra dia lasa makany aminy. Rehefa menatra an'Andriamanitra ny olona dia makany amin'ny Satana manontany hoe aiza no misy ny fiainana tsaratsara any amin'ny mpanao sikidy, any amin'ny mpampahafantatra ny rapitso, mijery masoandro, mijery volana, ny any amin'ny fanompoan-tsampy, satria menatra sy matahotra an'Andriamanitra dia miafinafina any ambadika any, any tsisy mahita. Raha hitan'ny olona tokoa zany, satria tsisy miafina daholo ny olona manao an'izany, dia izay le fahamenarana noho ny tsy fahafantaran'Andriamanitra. Fa isika izay manara-dian'ny Tompo, aoka hiseho, aza matahotra ianao. Fa misy ohatra n'ilay vehivavy nararina nandritsiny 12 taona, tonga dia izy mihitsy niazakazaka namonjy an'i Jesosy. Nandray ny lambany fa fantany fa raha mahakasika ny lamban'i Jesosy izy dia ho sitrana. Ka tahak'izay koa tsika aza miafina, aza mitsoaka an'Andriamanitra fa miseho, aseho amin'ny Tompo ny fahotantsika, izy hitondra ny entantsika araka ny tenin'i Jesosy hoe eban-kanisa ty amiko ianareo, mavesa trentana sy miasa fatratra, za ame anareo fitsarana. Ary eto amin'ny Tompoko ny enta-mavesantsika fa izy nefa nitondra izany amin'ny ny enta-mavesatra matetika moa fahotana io. Raha misy hitantsika ny fanasitrahana rehetrarehetra amin'ny Matio ao Marika, Luka, Jaona izay nataon'i Jesosy dia sitrana na afaka ny olona no mafaka amin'ny fahotana. Ny fahotana no mahatonga ny aretina matetika, mahatonga ny tsy fahatanterahana amin'ny vatana na amin'ny fiainana. Dia izay teo ivohan'ilay ny teny. Ary Abrahama sy Sara dia samy efa zokiolona ka nandroso fahaterana. Ary efa nitsahatra tamin'ny fomba-behivavy Sara. Izay zany no arak'ilay teniko teo hoe misy efa endrika na toerana efa heverin'ny fiarahamonina na heverintsika fa tsisy fanasitrahana intsony na tsisy zavatra vahaolana intsony fa Andriamanitra mahita izany ary hitantsika eo ny tenin'ny Tompo ny amin'izay. 12 ary Sara dia niome anakapokana na hoe moa mbola hanana fifaliana ihany va aho rehefa tsy hatrantitra toy izao sady efa antitra koa i tompoko lahy. Izay le teny famparezantsika eto. Rehefa hitan'Andriamanitra ianao, rehefa tenenin'Andriamanitra ohatr'izay ianao zany amin'ny teny Andriamanitra ary maheno feo tsika na teny famparezana io na teny fanasitranana dia tsy tokony hiome. Amin'izao fotoan'izao koa zany mampimeny ny olona rehefa tenenina hoe ny fanatonana an'Andriamanitra rehefa mametraka ny tanany aminao ny Tompo. Araka ny nandrahan'ny mpianany hoe mandehana sitrano ny boka roainy demonia, ametrao tanana ny marary dia ho sitrana. Dia raha tenenina amin'ny olona zany hoe nivavaka
ny iraka ny antson'Andriamanitra rehefa nahazo iraka ny tsiraray avy dia afaka nomen'Andriamanitra fahefana. Misy lohateny amin'ny vidéo tahaka ity zany miteny amin'izay hoe fantatsika kristiana ve ny fahefana nomen'Andriamanitra antsika. Raha fantatsika ilay fahefana dia tokony tsy salasalatsika tsika tsy atahotra mihitsy zany eo anatrehan'ny zavatra miseho, indrindra eo anatrehan'ny asan'ny devoly ny amin'ny fanahy maloto moa zany tena nitenen'ny tompo tamin'ny mpianany tamin'izany. Dia ny ome anakapo izy, aza miome ianao rehefa tonga aminao ny tenin'ny tompo, aza miomezana. Ianao mieritreritra tsy zavatra tsy ho tanteraka zany, zavatra tsy hetsy zany, fa tompo hiteny eo. Na dia mieritreritra ianao zany efa zavatra tsisy fantanterana intsony ary hitantsika eto hoe ny ome izy satria tena efa antitra loatra zavatra tsy miseho amin'ny fiainan'ny olona intsony, tsy lôjika ozy izy ny fiteny mahazatra antsika. Fa Andriamanitra 1:17 manana ny fombany aroy izy hoe aminaran'i Jesosy. Aroy ny tompo tamin'ny Abrahama, nahoana no niome Saraha ka nanao hoe hiteraka tokoa va aho kanefa izao efa antitra izao. Eto zany raha mimenao atao hoe miankapo na miana ambadimbadika any satria nisy olona niteny taminao hoe manasitrana ny tenin'Andriamanitra hiova ny fiainanao Andriamanitra mahita. Andriamanitra mahita ny ao am-po sy ny vozy, ao amin'ny vozy izy sy ao amin'ny fo, ao amin'ny miafina. Ary aza gaga ianao raha hiteny amin'ny olona izay mifankazatra aminy Andriamanitra. Eo zany matetika moa mampitahotra ny olona hoe izy tena hitenena amin'ny tompo izy iny ka aleo tsy mifanerasera loatra aminy, fa isaky miteny izy dia miteny foana izy, izao no tenin'ny tompo, izao no tenin'ny tompo aminao. Satria avangian'ny tompo ilay olona rehefa tsy miteny aminao zany Jesosy dia ny fanahy masina koa miteny amin'ny olona hafa, amin'ny mpanompo ny hafa, dia hiteny aminao izy hoe izao ny sitrapon'ny tompo aminao. Ka izay zany no teny eto hoe mbola niteny tamin'ny Abrahama ihany izy aloha. Ary io izay ilay hoe hafatra menan'ny mpitoro moa zany na hoe ny mpitondra ny hafatra. Rehefa nomena hafatra ianao miteny aminao Andriamanitra dia tsy mety, satria raha tsy milaza ianao izy dia ho adinina aminao ny fahotan'ireny olona ireny. Izay mahatonga ny olona amin'izao fotoana izao mitondra ny hafatra izay miteny na atao hoe mampime na tsy nohon'ny olona ary dia ambara mandrakariva tenenina ny hafatra satria izay no ahasoantsika. Dia hoy ny tompo dia zany hoe me zany Sara teneniny Abrahama hoe fa maninona Sara no me fa 1:17 izay azontsika atao hoe tsy natao lohateny ity fa tena fototry ny finoana kristianina mihitsy koa. Fa moa misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra va. Izay zany no valitenin'ny tompo. Raha menao ka misy hafatra, miteny ny tompo hoe ho avy Jesosy hiverina izy dia izy ianao mampime zany. Fa tahaka ny tamin'ny andro Noa, nomeny olona ny faly ny aina tamin'ny fiainany, fa ilay fimezana iny dia ho tonga loza, tonga fahafatesana. Mbola manana fotoana tsika amin'izao fotoana izao aza mime ianao. Raha tonga aminao ny tenin'ny tompo androany raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia hoe raiso Jesosy, raiso amin'ny fiainanao izy dia atao voalohany amin'ny fiainanao, manatona azy, mandraisan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy fa aza anisan'ilay ome tahaka ny Sara. Fa tenin'Andriamanitra hoe moa misy zavatra mahagaga tsy hain'Andriamanitra fa tsy hain'ny tompo fa mahagaga io Andriamanitra io raha misy zavatra tiana hoentina amin'ny tompo amin'izao fotoana izao. Raha maheno ny tenin'Andriamanitra ianao androany dia aza mime fa manatona azy, mivavaha, miverena amin'ny tompo ianao. Raha me koa ianao hatramin'izay tsy nisalasala koa ny amin'ny fahagagana ananan'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra. Fa izay ny tenin'ny tompo amintsika koa, moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'ny tompo va. Dia hoy izy hoe amin'ny fotoan'andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao ary Sara hanana zazalahy. Mbola naveriny ihany ilay teny efa nitenen'ny nampimehany Sara teo zany. Ary Andriamanitra rehefa miteny dia tsy mamerina ny teniny, izay teneniny izy dia tanterahany
Araka ny fantatsika any amin'ny Genesis any koa, Genesis any amin'ny voalohany any a, ny teny Andriamanitra dia ary zao rehetra zao. Tenin'Andriamanitra no nahariany zao rehetra zao ary ny teny ny feony no nahariany zao rehetra zao ka dia eno ny tenin'Andriamanitra, vakio ny tenin'Andriamanitra, mahazo toa mamaky ny teny fa ho tonga aminao ny fahasoavana, ny fanasitranana, ny famindrapo zay hoentin'ny Tompo aminao. Eto moa zany a dia 1:15 hoe dia nandà Sara satria natahotra izy ka nanao hoe tsy niome aho, tsy akory fa ho ilay niteny, tsia fa niome mihitsy ianao. Aza miafina eo anaty an'Andriamanitra tsony, aza mandainga. Ny mandainga eo anaty an'Andriamanitra tsy tsara fa maneke ny fahotantsika. Zay manaiky ny fahotana izy zay no azo famelan-keloka. Ka dia eto amin'ny Tompo ny tenantsika tsiraray avy raisy Jesosy, aza imezana ny tenin'Andriamanitra tonga amintsika tsiraray avy, tonga aminao na inona zany teny zany na amin'ny fotoana inona, na avy aiza na avy amin'iza, fa ny Tompo rehefa miteny dia tanterahany ary fantany ny ao am-pony, ny ao am-ponao koa. Fa raha mino koa tsika, Abrahama nino nahatonga anazy nikarakara n'izy telo fantany fa hanao zavatra tsara tahaka ny fanaony Andriamanitra, nahatonga anazy hoe tena nino sy nikarakara teo fa aza isany tsy mino tahaka ny Sara. Dia mampahery antsika koa zany hamaky ny toy ny tantara io hoe nahoana tokoa ny hafarany taty aoriana, marina tokoa ve ny tenin'Andriamanitra. Hamarana antsika ny fotoana dia ny Apokalipsy no vakiantsika any amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Bokin'ny Apokalipsy ny toko faharoa amby roapolo, ny 7 aloha no vakiantsika, dia ho raisintsika ny 20 ka hatramin'ny farany. Aminaran'i Jesosy, arindro ahafainganao sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. 20 izao dia manambara amin'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra nampy ireo loza voasoratra eto amin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manahitra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia soron'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina. Dia izay zavatra voasoratra eto amin'ity boky ity, hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny ahafainganao. Amen. Avy Jesosy Tompo ho amin'ny olona masina ny fahasoavan'i Jesosy Tompo. Amen. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany dia raha sitrapon'ny Tompo ka mbola tsy miverina eny amin'ny rahona lanitra izy dia mbola tohizantsika ny fampaherezana sy ny fampianarana izay omeny fanahy masina. Amen.